Antenne Merandoul, nanatitra mémoire réplique teny amin'ny HCC. RMDM Toliara efa tafapetraka ihany koa ny braomparitra. Fanafoanana ny fivoriana tsy ara-potoana ny CUA no lavin'ny fitsarana ny fitoriana napetraky ny combat. Miraba tompoko lafinatra tompoko vavy tonga soa anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity zoma 9 oktobra 2024 ity mamaraparana ny herinandro ary asaina ampitiavana sy ampanajana ianao hitoetra amin'ny araka aminay indray hatramin'ny farany ao anatin'izao fampalalam-baovao izao araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo moa dia nanatitra taratasy tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena indray androany ny teo anivon'ny antenne Merandoul toy ny raha fividianana l'olona ihany no antony izany fanadiadiny asina Andriamalala eo amin'ny rindra-tsara ny Manora Andriamalala. Toy ny raha fiatsonan'ny mpifidy vaventy ifidy l'olona 12 Desambra ho avy zao dia nivoatra ny raharaha taorian'ny fitoriana napetraka ny l'olona teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia nangataka mémoire de défense teny anivon'ny primature ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka izao nametraka mémoire de réplique izao indray navy eo anivon'ny antenne Merandoul androany. Ny fahafantarareo dia nametraka fitoriana dia nangataka nanao mémoire défense tany amin'ny gouvernement ny HCC dia nangataka ny copine zany zahay dia nanatitra n'ilay mémoire réplique zany nataonay androany mamaly ny zavatra nalazain'ny gouvernement ary no amafisinay koa zany fa takinay ny siny fitsarana paibemas mikasika ny raharaha ity efa napetraka fitaloha dia nanao namaly izy nangataka mémoire en défense nataon'ny gouvernement dia nangataka zay ny copie-n'io mémoire en défense nataon'ny gouvernement io dia namaly ny zavatra resan'ny gouvernement zany zay zay le atao hoe mémoire en réplique zay zany naterina io am'raika amby folo no farany naterana azy ao anatin'ny fotoana tsara zany naterana an'ity dia miandry ny fitsarana mikasika an'izy io zany zahay apaibe maso. Rano momba ny atsonjay miatra amin'ny antenne Merandoul izany hoe ny tsy fanomezana ny vola voarakitra ny lalàna ho an'ity androm-panjakana ity dia tsy lavolefona ireo l'olona manoloana izany. Fahitanay azy zany sakatsakana amin'ny hetsika ataonay aty amin'ny senaly izy ka nabloqueny io nataony ahoana zay dia tsy anaiky faona zay dia tsy maintsy miady fa tapahony rehefa tiany exécutif ahoaniny vola alao zarainy amin'ny fianakaviany sy ny vady aman-janany ihany fa volanay iny karamanay ny fampandehanana nina moa ny androm-panjakananay ary ao anaty lalàna raha mbola tany-tandalàna dia tokony avoaka ny volanay fa raha tiany hoanina ro mianakavy miloa mivady aman-janakareo. Ho any atsimo Madagasikara isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tafatsangana ankehitriny ny braomparitra ny RMDM ny Toliara no mihinandremana misata mitatitra an'izay vaovao zay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Taorian'ny fananganana ny RMDM isamparitra dia efa mirosy amin'ny fametrahan'ireo mpikambana ao anatin'ny braomparitra ny RMDM ankehitriny izay ivondronan'ireo izay rehetra manohitra izao fitondrana ankehitriny izao. Efa tafapetraka zao ny bureau provincial amin'ny famitany Toliara amin'ny RMDM zany. Dia ireo lafa tafatsangana zany le bureau paritra dia ireo andray no manangana ny any amin'ny district. Dia ny district indray no manangana any amin'ny commune sy any amin'ny fokotany. Zay zany ny asa mbola hatao ka tsy tokony salasala, tsy tokony hatahotra fa tokony halalaka ny fanehoan-kevitra zany ho an'ny tsirairay satria ty zavatra tiky zavatra iombonana tena fa mijaly le vahoaka amin'izao fitondrana zao ka tokony tonga ny fotoana ty hitenenana fa tsy zakatsony le raha zany. Inona nefa ny tanjona akendrena amin'izany fananganana ny RMDM isaky ny faritra sy distrika izany? Ny tanjon'ny RMDM eto Madagasikara dia ny hamerenana andray mandeha ny firenena ny fanjakana ho tandalana ho demokratika zany no anisany kendrena sady hatao tsara tantana koa ny fanjakana satria ny zavatra misy am'izao dia hita fa
voahitsakitsaka matetika mihitsy ny lalam-panorenana, torak'izay koa ny lalàna maro isan-karazany. Mahakasika ny fitantanana dia hita fa tsy voakarakara ny sosialim-bahoaka, ny tetikasa zay ataony fanjakana dia tsy mamaly ny sosialim-bahoaka marina ka tsy hahafaka ny fahantrana eto Madagasikara, ary hita koa fa tsy hampandroso any Madagasikara ny firenena izany. Fa manoloana ny toetra raha mafampana sy ny fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia antoko politika iray indray androany no nampiantso mpanao gazety teny Anosy teny. Injava-ndray Maefa sy Andrakoto Malala. Nandritra izay amin'ny ara-pahasalamana izay tsy takana fenina intsony ny fomba ratsy ny fanjakana amin'ny fitantanan-draha eto amin'ny firenena. Maro ny lesoka hita na eo amin'ny resaka mangarahara amin'ny fitantanam-bola izany na ny fomba hitondrana ny firenena amin'ny ankapobeny. Manoloana izany anefa dia manao be marenina trany ny mpitondra amin'ireo kiana sy tsikera mahazo azy. Ny fahitan'ny antoko arorikany zany atao hoe fitantanana ny raharam-panjakana zany amin'izao fotoana dia zavatra tsotra ny fahitany azy hoe mitantana amin'ny fomba hitiavany, izay hitiavany azy ny fanjakana amin'izao fotoana. Tsy mihaino ny hevitra ao izy, tsy mihaino ny hevitra izy, tsy mihaino ny hevitra ny vahoaka izy, fa izay hita fa mety no ataony. Ohatra amin'izany ny fahitantsika zao an'ilay élection sénatoriale izay atao Amboletra. Ohatra amin'izany ihany koa ny fitantanana ny volany izay omeny fanampiana zany avy any ivelany mahakasika ny resaka krizin'ny Covid-19 izay tena amin'izay daniny kibony, izay natonga ny antoko arorika niaraka ny namana hafa moa izay nametraka fitoriana. Raha tsy tentsika mahakasika tao amin'ny CCO iny zany le nahazo ny ministry ny intérieur sy ny vadiny izay mbola tsisy vokany hatramin'izao. Maika be le fanjakana hanameloka ny hafa izay tsy mitovy hevitra aminy, fa rehefa olona mitovy hevitra aminy dia ohatrany raha fijeriny azy hoe ohatrany to sarosaromanao aloha le raharaha hatramin'izao. Ankoatra izay, matsapa ihany koa ity mpanao politika ity fa tsy maro toerana intsony izany demokrasia izany eto Madagasikara, izay nodradradradran'ny fitondrana ankehitriny tamin'ny fotoan'androny. Ny demokrasia eto Madagasikara tena tsy mipetraka amin'ny maha-demokrasia azy. Anarany fotsiny maha-état démocrate atsika, fa raha ny zavatra misy sy miseho dia tena tsy misy ny demokrasia eto amintsika. Amin'ny ohatra anareo tahaka an'ireny fahitantsika an'ireny hoe fitsaram-bahoaka amin'ny endriny feno abibiana ireny, tsy fisian'ny demokrasia no miteraka an'ireny, zany hoe tsy henoinao le vahoaka dia lasa miteraka izy hoe zao ny fantatra efa mety. Misy tompona ndraiky mpanjakana any miteny hoe zay zao no mitondra dia izay tianay no ataonay. Tena mararo ny fomba heno an'izany ka raha izany no arahana dia hoy izy hoe tsisy demokrasia zany atao amintsika. Fa nanatanteraka fivoriana ireo mpanao politika sy ireo vondrona parlementaire ao Mahajanga ny 5 oktobra varany teo. Nisy ny zavatra tapaka tao anatin'izany fivoriana izany izay tanteriny Nomen'Andriamanitra Misata sy Mathieu Prince ao anatin'ity vaovaody. Taorian'ilay fivoriana izay nitanterahina tetsy amin'ny panorama Andrainarivo ny 17 sy 20 septambra lasa teo dia nanao fanambarana ihany koa ny fikambanan'ny antoko politika sy ny parlementaire ao Mahajanga. Rehefa nandinika sy namakafakalana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena sy ny amin'ny fanitsikitsana ny lampanorenana sy ireo lalàna velona, mahatsapa sy miaina ihany koa ny fampitsoam-panantenana amin'ny fitantanana ny firenena izay tsy araky ny vina sy ny lokalokana atao tamin'ny fampelezan-kevitra. Dia manao zao fanambarana izao. Nameloka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ACC amin'ireo fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna sy tsy ara-drano no raisina sy ny tsy fanekena intsony ny CENI amin'izao endriny izao, ary ny fanatanterahana ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha doublon. Manamafy ny tsy fankatoavana sy ny tsy fandraisanay anjara amin'ny fifidianana tao Amboletra amin'ny faran'ny 10 Desambra 2020 ho avy zao. Ho fanamafisana ny firaisan-kina ho amin'ny fanarevam-pirenena dia miantso ireo antoko politika sy olom-boafidy ary ireo ampilafo-kely samihafa ato amin'ny faritany Mahajanga iray manontolo zahay hijoro sy anatevin-daharana izao tolona ho an'ny tombontsony vahoaka sy firenena malagasy izao.
Resaka sosialy any amin'ny tapany atsimon'Nosiny dia mbola tsy nahitam-baolana tena matipaika aloha hatreto ny momba n'ireo kere any atsimo sy ny tsy fanjari-tsakafo. Ny resaka tamin'ny mpanao gazety androany ny mpamakafaka politika, mpanao politika radio ihany koa Iasina Andriamalala sy Manora Andriamalala mitatitra an'izay. Mbola resaka ambony latabatra ihany aloha hatreto ny fisorohana ny kere any atsimo. Tsy mbola misy ny paikady azo tsapaitanana avy amin'ny mpitondra fanjakana eritaona mahery ny itondrany ny firenena. Efiara malalatra amin'izay fa olana goavana pazon'ny mponina any atsimo any izany tsy fanjari-tsakafo izany. Ny omana ny amin'izany ve ny fitondram-panjakana vao nandray ny fitondrana? Raha ny hita aloha hatreto dia tsy mahavaha olana ny rafitra misy eto amin'ny firenena. Taizaina ho atao angataka le vahoaka satria ny arena tokony misitraka an'le arena misy ao amin'le vahoaka tsy zay le fipetrany. Fa atao mihitsy izay ampangataka an'le vahoaka dia lasa tsy manana fahaleovan-tena zany izy fa miankin-doha amin'ny fitondrana politika. Le izy anefa tokony hoe rehefa anatin'ny décentralisation izy dia izy koa zany tonga dia mitatana ny vatana ny budget. Dia izy mahafantatra ny resaka hoe priorité amin'ny resaka fampandrosoana sy fandrosoana an'le faritra. Ny gouverneur ane service déconcentré. Nina ny dikan'izay azavaiko tsara. Ny gouverneur ane ankehitriny olona nitendriny, olom-panjakana zany reo, olona nitendriny reo. Tsy misy akory organe délibérant na législatif local zany ny tiako resahana. Normalement zany tokony misy organe exécutif élu, lehibe amin'ny faritra zany chef de région, dia eo akaikiny misy organe délibérant ny conseil régional voafidy koa. Ankehitriny ane tsy misy zany rehefa amenao vola zany zao ny gouverneur lasa vola politika ane le izy. Mbola nisy vaovao mitanany sain'ny maro amin'izao fotoana izao no mikasika ny fifandroitana misy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina munisipaly sasasasany eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fa na dia adiny Anjavandriamaefa eo amin'ny sariny Andrakoto Malala. Omaly no tonga nametraka taratasy fitoriana teny amin'ny tribunal administratif ny mpanolontsaina ny Komba mikasika indrindra ny fangatan'izy ireo ny anafoanana sy ny fampiantona ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny commune amin'izao fotoana. Eo ihany koa ny fanaovany ben'ny tanàna amboletra ny fandalinana teti-bola-panjakana ho amin'ny taona 2024. Tsy nahafapoan'ny Komba nefa ny valin'ny fitoriana navoaka ny fitsarana androany. Nangataka fanafoanana n'ilay fivoriana tsy ara-potoana na fampiantonana izany mba ahafahana mampiditra ao anaty lahadinika aloha ireo fangatahana izay nataonay. Dia izay moa zany ilay nambara ny fitsarana teo hoe ny filohan'ny filakevitry ny tanàna no mahita ny fotoana izay mampety azy ny ampidirana an'izany. Ny fitoriana zany dia rejeté ilay izy izay no valiny nataon'ny fitsarana teo androany. Fanaovana tsinotsinona ny maro anisa ho hiatrany ny Komba ny fomba nandaniana io teti-bolan'ny commune io. Tsy lavolefana nefa izy ireo fa hijoro hatrany ary tsy resakory ny tolona fa mitohy ho fisonjovana hatrany ny tombontsoan'ny vahoaka. Mbola iverina amin'ny resaka sosialy isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity velo taraina tanteraka ireo mponina ao amin'ny quartier 4 ao amin'ny fokontany Andavamamba Milambe amin'izao fotoana izao misesy ny fahatapahan-jiro ao an-toerana ary ny fahitan'ny mponina azy ary dia misy ny fanahiniana ka ahafahan'ny mpiasa eo anivon'ny jirama mba manao fitakim-bola amin'ireo mponina manodidina araka ity fanadiadiana hoentiny Ravy Razafy Mahenina sy Tokra Marolady. Ny alarobia hariva teo no tapaka ny jiro teto amin'ity faritra ity. Hatramin'ny nahatongavanay androany maraina tsy mbola niverina. Nantsonimponina ny teny amin'ny Jirama saingy valo-boraingina no azon'izy ireo. Ankoatra ny fahasimban'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ao an-trano anefa miteraka faty-antoka ho an'ny mpivarotra mampiasa vata fampangatsiahana ihany koa ny fahatapahan-jiro. Izy efa ny antso Jirama dia efa niteny izy hoe tsy lahara-pahamehana ny any aminareo fa be dia be ny asa ataonay amin'izao fotoana izao. Isaky ny tapa-bolana izay tapaka foana ny jironay dia miantso anazy zay dia tohizan'le fil dia afaka 3 jours 4 jours dia tapaka indray ilay izy dia miantso foana zay dia rehefa miantso zay dia indraindray misone libre any amin'ny Jirama na hoe ho avy ihany ny teknisiana nanamboatra ny jironareo dia mba mingavy zany zay
mba manome solution zany jirama satria efa nanao sini zany ny ponina tetỳ hoe manaovana sini fa hosolona le fil am'le partie dia jusqu'à maintenant aloha mbola tsy nisolo le izy olona filna ve nanao sini zay re tanàna rehetra reo mihitsy satria tapaka dia may foana le poteau ary sady manimba zavatra sady tsy mazaka mihitsy fa le izy zany dia tapaka foana tsy herinandro na efatrandro dia tapaka foana na connecteur na prise volante tsisy ny petaka amin'ny jiro ny fandaovan'ny volana jirama aloha aminay ity tsy nisy olana voaloha ara-potoana nefa le jiro aminay ity tapaka lava tsy fantatra mihitsy hoe inona ny antony dia amin'izay koa ohatran'izao fa 2 andro zao nanomboka afaka omaly io ny tapaka omaly tontolo andro tsy misy dépannage atao amin'ny jirama nefa eto amin'ny capitale eto fa tsy mba hoe any ambanivohitra zay zany mahagaganay hoe inona ny antony mahatonga ny jironay zany tapaka lava tsy vitany tapaka lava fa tara koa ny famerenana azy rehefa tapaka miakatra foana ny vidin-jiro faritra trondro tsy lavitry ny poteau izay mirehitra matetika ity raim-pianakaviana ity andro maromaro izao no tsy afaka nivarotra izy no ny jiro tapaka sy mba ihany koa ireo trondro tokony ho amidy misy fotoana rehefa tapaka ny jiro ka maharitra dia eo amin'ny 2 gony eo no ndray ariny amina million mihitsy zany ny fatiantoka amin'le trondro tena mampijaly mihitsy le jiro dia tsy maintsy eo amin'ny atsasakadiny eo na adiny ray eo zany aloha aorinan'ny fiverenan'ny jiro vao afaka mivarotra zay zao dia tsy mivarotra mihitsy satria midésivre le trondro tsy nazona valo mazava kosa ny teny anivon-driramara taniana mahakasika ny fahatapahan-jiro matetika ao amin'ny fokotany Andavamamba Ambilany be lafim-baovao hafa miainga amin'ny fanabeazana fototra ny fampitana izany hoe zon'olombelona izany raha ny fanazavana avy amin'ireo mpisehatra ao anatin'izany eto Madagasikara ambinitsy ho velo sitraka sy Manorandramalala no nanao ny fanadiadiana mila atao mifanaraka amin'ny lalàna misy eto amin'ny firenena ny fifanarahana nosy ny avina rehetra mikasika ny zon'olombelona mila atsahatra hatreo hoy nambarany teo anivony voamera-pirenena mahaleo tena misana ny zon'olombelona ny fandatsahanaina na ankolaka izany na mivantana toizana miaraka amin'izay ihany koa ny ady amin'ny herisetra sy izay rehetra mbola miendrika fanitsakitsahana ny zo maha-olona mila asongadina ihany koa ny zon'ny aina ny vidin'ny aina izay matetika tsy voahaja mihitsy amin'izao fotoana izao ny mpitondra ny tokony voy voalohany eto Madagasikara fa mila tandrovina fatratra ny fahafahana miaina reson'ny kolokolo mitranga nefa izany raha ny loharanom-baovao mila fanentanana mila fanairana anisan'ny asana evoafaritry ny lalàna zany dia zany rehetrarehetra zany anisan'ny hevitra atolotra ihany koa mba hijerevana hoe ahoana ny anamafisana an'izay fiarovana ny aina izay zo iaina moa zany fa ny lozantsika zany hoe famonoana olona sy ny fanamelohana ho faty zany fa ny fiarahamentana amin'izay hoe fiarovana ny zo iaina zay zany efa mandeha raha zo lazaina hoe mizotra fa ny fanentanana ny mbola mila mafisina eo amin'ny rehery velona rehetra misahana sy misehatra amin'ny resaka zon'olombelona mbola vaovao mifandray amin'izay ihany dia nisy ny atrikasa izay nitanterahana androany mahakasika ny ady amin'ny fanamelohana ho faty indrindra ho an'ny eto Madagasikara ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity izay mbola tanteriny ambinitsy ho velo sitraka sy Manorandramalala hatrany mbola hita miseho amin'ny endriny samihafa ny fanamelohana ho faty eto Madagasikara na dia efa novoizina zany hatramin'ny taona 2024 raha ny fampitam-baovao avy amin'ny vondrona miaro ny zon'olombelona sy ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona eto Madagasikara samy hita mampiatra izay avokoa na ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny fitifirana kitsirano na ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka akoatr'izay na tsy misy didi-pitsarana intsony aza mamoaka izay fanamelohana ho faty izay dia mbola mila mafisina tanteraka izany ho an'ny Madagasikara manokana ary miainga any amin'ny lalàna velona izay mila antota sy hovaina tanteraka fa tsy tenenina ambava fotsiny ihany tsy ny famonon'olona izay tsy mety sy efa noaritsika siketsika tsony ny tokony tohanan'ny sarambabem-bahoaka fa raha ohatra ka hoe misy olona mamoaka olona tokony mbola nefasa azy reny olona reny eny tokony enjehantsika sanaovantsika tambabe hoe tsy mety kosa zany fa misy zavatra tsy ara-dalàna mety ho fitsarana ohatra mety ho mpitandro filaminana le mamotsitra olona tokony anefasa azy zany tokony hidivantsika fa tsy ny famonon'olona no ampirisihana sy ho voizina atomboka amin'ny alalan'ny fanentanany fotony sy fanadiadiana samihafa ny fanatanterahana izay ady amin'ny fanamelohana ho faty izay ho an'ny Madagasikara raha ny fanazavany tompony andraikitra misahana izay zay koa ny amin'ny tontolony mpanao enquête préliminaire ny polisy sy ny gendarme zany hiparitaka eny reny olona reny
sady tsy vitany zaran'ny dépliant fa antany zay sosikeviny hoentina anatsarana mba tsy mora Madagasikara intsony amin'ny io lalàna fananomelona ho faty io fa vomeary hiditra lalindalina koa anatsara izany. Raha tsy aivina dia ny fahafolon'ny volana oktobra no andro maneran-tany natokana hiadiana amin'izay fanameloana ho faty izay. Tsy ny vahoaka ihany no antefany fa indrindra ireo anivon'ny fitondrana tokony hampiatra ny lalàna mpanavakavahana. Fa eo amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fahasalamana kosa indray dia tafiditra anatin'ireo firenena mbola betsaka olona manao maloto ankalamanjana i Madagasikara. Misy ny ezaka atao hiadiana amin'izany saingy mbola sakana lehibe tsy mampidina io ta io hatreto ny resaka toe-tsaina sy ny fahazaran-dratsy. Ravira Zafy Mahenina sary ny Toky Ramarla. Tafiditra ao anatin'ireo firenena mbola be olona manao maloto ankalamanjana i Madagasikara amin'izao teo anelanelan'ny taona 2000 sy ny taona 2020. Tafiditra tao anatin'ireo firenena valo nahitana fikaran'izay izay teto amintsika 7.900 ny tany fanaovana maloto ankalamanjana raha Madagasikara araka ny antotanisa ny taona 17.20. Olana mipetraka ny tsy fananany olona fototra-vitrasa natokana ao amin'izany na ihany koa fahazarana hatramin'izay toy ny hoe eny an-dranomasina sy ny moron-drano no manao maloto. Raha ny antotanisa ny voaka farany ny 2.900 sekoly dia tsy manana toeram-pivoahana avokoa, miteraka fahavoazana ara-pahasalamana nefa izany marina moa fa saika vokatry ny aretina mifandraika amin'ny rano voaloto toy ny aretin-kibo no andihana ny 7.100 ny olona any amin'ny mpitsabo. Atsikaritra izany any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny toerana manakaiky rano. Ankoatra ny ara-pahasalamana, miteraka fahaty-anto-karabola ho an'ny firenena ihany koa ny fanaovana maloto ankalamanjana. Manodina $7.700 isan-taona ny vola very, vokatry ny olon-drano fanadiovana sy fitiovana ho an'ny Madagasikara. Betsaka ny tetika sentina miady amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana, anisan'ny fandaharan'asa Madagasikara madio haharitra hatramin'ny taona 2020. Ny tanjona moa teny ampiana io salan'izy io. Isy ny fanetana ireo faritra tena mbola ahitana tahambony amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana. Amarantsika ny vaovao dia maresaka any ivelany izany hoe aty Afrika vehivavy ampolony no mbola hiaran'ny eritreritra ara-nofo any amin'ny tany Repoblika Demokratika ny Congo ary nandray fanapahan-kevitra araka izany ny gouvernement tany toerana nomena Andriamana Misata mitatitra an'ity vaovao ity eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Nandritra ny fandalovan'ny valanaretina Ebola teo anelalelan'ny taona 2020 sy 2020 dia mitombo hatrany isan'ireo vehivavy hiaran'ny eritreritra ara-nofo tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Tatitra iray nivoaka tamin'ny volana lasa teo no nilaza izany izay navoaka ny Thomson Reuters sy ny fikambanana Venue Humanitarienne. Vehivavy Congolais mahery ny 50 no nijogo vavolombelona ary nilaza fa hiaran'ny eritreritra ara-nofo izy ireo. Takalon'asa ho an'ireo izay manaiky, izay tsy manaiky kosa dia voaroaka amin'ny asany avy hatrany. Mpiasa ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiasa ao anatin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana no voiroiroy fa tompona andraikitra amin'izany fanararaotana ara-nofo izany. Anokatra fanadiadiana araka izany no gouvernement ao Congo araka ny nambaran'ny ministra ny fahasalamana any atoerana. Dia iny angom-baovao nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince ihany koa tompolasy tomboko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity zoma ity akasitrahana feno ianao tsy misaraka hatrany amin'ny MBS ary asainy ampitiavana sy ampanajana hatrany amin'ny fotoana rehetra hijanona amin'ity fahitalavitra maminao ity ankasitrahana ny teknisianina sy ireo mpanao gazety ny fanimbona atao anatin'ity fotoana ity samy ho tahin'Andriamanitra.